Tsy mitsahatra manome fahafampo ireo mpanjifa ao aminy ary ihany koa ireo mikasa ny anjifa ao aminy ny Banque BNI Madagasikara misy indray ny tolotra findramam-bola vaovao antsoina hoe CAP. Teo anelanelan'ny 3 jona 12 sy 3 jona 14 dia tsy nitahatombo ny fampindramam-bola ho an'ny orinasa ho an'ireo olon-tsotra ary matianina teo anivon'ny Banque BNI Madagasikara. Isan'ny voatra tokoa izany nandritra ny fampahafantarinareo tolotra findramam-bola na CAP izay nitotsaina tetsy amin'ny FBNBNI etsy Analakely natao hanampianareo mpanjifa eo amin'ny fanatanterahana ny tetikasana ireo tolotra. Ny amin'ny client na ny tsy client izay mbola ho avy ny amin'ny fanokafana compte ny amin'ny fambatsim-bola na ho an'ny olon-tsotra zany na ho an'ny professionnel zany na ho an'ny orinasa zany orinasa madinika moa zany tena sahanay amin'izao ny ho an'ny orinasa vaventy mbola tsy tafiditra ao anatin'ity le campagne ity izy na zany ana zany dia tohizina foana efa fiaraha-miasa teo aloha ny amin'ny fampitaovana ny olon-tsotra ny fampitaovana ny na ny tanora na ny vazokonjokony io ny amin'ny tokantrano ny amin'ny fampitaovana ihany koa tosi-tanana ho an'ny ireo efa mpandraharaha zany amin'izay ilainy rehetrarehetra anoezana ny raharahany ary fampitaovana ihany koa tsy ny hoe équipement le zavatra madinidinika ihany fa hatrany amin'ny fananatany na fananatrano na fanamboarana trano dia tafiditra ao anatin'ity campagne crédit izay ataon'ny BNI amin'ity indray mitoraka ity. Entina nomezan-danjany endrika vaovao entin'ny BNI Madagasikara ihany koa izao tolotra vaovao izao novidin'ny vondrona IOHFL tokoa mantsy ny atsasa-manilany action crédit lyonnais izay nitazona ny BNI Madagasikara teo aloha tsy nihetsika kosa ny anjaran'ny fanjakana malagasy.